Fanamby. Tantara no soratan'ny mandahaloka fanahy. Ho velomin'ny Christophe Jabeazy manana, tapaporoana. Miaraka amin'ny Nirina, Saoly, Sofaniry. Nandrafesina indrindra ny lafin'ny teknika, Yarnev. Nanatotosy, tapaporoana. Ory tany ino ty atao? Ve anao tonga sahady atao tsy hitako akory ny diranao teo. Ahoana moa hitanao ko ny lohanao ray manontolo ary miletika any anaty kokoty daholo. Ianao ke zany ny tena mpangalampiana anaty fa ny zaza foana ny mahazo rosa hatramin'izay tsy izany ka. Diso fa hitako mihitsy nahatongavanao teo fa niafina tato anaty kokoty tato mihitsy Ora tany rangabe efa ndray 10 taona tsy ho atsy ianao dia mbola anao kiafinafina ihany. Avela ho any zany ry Zosy fa mba samy efa nangalam-pihinana ihany zany tsika. Andray le rangaty oviana koa ianao mba natratra nangalam-pihinana izany. Mbola tsy tratrako mihitsy ka fa tsy maintsy ho tratrako ary dia ho dradratra draiko eny atafitrano mihitsy Ka tsy atratra izany ianao rehefa tsy natratra nandritra an'izay 10 taona mivadiny izay Ndao ariko iambona manomboko izao. Haiko angefa mody amin'izale matory atoandro reny foana no manararotra mangalam-pihinana ianao Sady ianao tena tsy mahay mangalam-pihinana mihitsy. Tsy ampianarinao ako. Aiza koa ve dia lobe ianao ray manontolo indray miletika ao anaty vilany. Ka aiza ianao izay mahita sotro hoe na fiainao niaraka tamin'ny sotro be mihitsy angeny sotro rehetra Atongilana fotsiny ny vilany rangaty Aiza koa ny apety an'izany ry Zozy Tsy ioako eo daholo izay ao anatin'ny rehetra raha izany no atao. Amin'izay fotoan'izay dia ny sisy-patana ndray ny voky. Mety io raha tany ohatr'izany foana ary ny fanaovako azy. Jery eo tsara anie Aiza izay mioaka eo? Mba aoka izay ry Zozy fa tsy ho ampy zareo ny sakafo harivantsika sady tsy ho tratran'ny ankizy eo ka hanahirana. Oviana moa mba ampy zara ny sakafontsika tato rehefa mihinana fotsiny dia zaiko. Ary inona tokoa ny tena nahataraka anao tany amin'ny raporezi tany Naka n'ity taratasy ty ako. Fa taratasy iny Mbola zay ihany ny remy mendrika indrindra tamin'ity taona ity raha tany Fa mendrika indrindra ahoana koa no Le mazatra re io raha tany tsy mbola nisy renina resy mihitsy Mbola za foana andreny mazoto miteraka sy maro anakandrindra eto an-tanàna hatreto. Ve zany Ohatray ary toa tsy faly akory ianao Ianao koa ny mba niasa mafy vao nahazo an'ity mari-pakasitrahany ity Tsy zany mihitsy izao no mahalasa ny saiko Fa hoe fa ny ato andohako ato izao dia hoe taratasy kely iny ve ny nalaina dia ela be tany amin'ny raporezi tany ianao. Dia inona izao no mahalasa ny sainao amin'izany? Zany ve dia tsy halasa saina ry Zozy Efa tapakandro tontolo ange ianao ny tany Ary so mba nangalam-pihinana tany amin'ny raporezi tany kosa ary ty ianao ty ka. Zozy marina. Tara ve? Ely izy izany marina. Tsy efa herin-taona ve izay? Tena herin-taona no hoany mihitsy Fa toa be voka foana ho any ahitako anao ty ry Zozy Angatsy mbola teraka ihany le tamin'iny. Aiza kosa
Raha tsy ambaty be vokako. Efa fandray io tara. Efa zandriny. Zany hoe miteraka isa-taona zany ianao. Tena isa-taona mihitsy. Raha azo nateraka isam-bolana azy ty efa nataoko koa. Ela loatra tsy nalay mitondra azoko. Ary tena mora aminareo sy dany mihitsy zany miteraka zany a. Taloha aloha na nahirana ihany e. Saingy amin'izao efa zatra dia ohatry ny hoe lasa fialam-boly izy amin'izao. Dia efa firy zany zao ny zanakareo amin'izao? Nga tsy efa nioatra ny tsotran-drazana e. Fa nioatra ny tsotran-drazana ahoana moa zany ry Zozy? Ka ny tsotran-drazana ny laza hoe mitera fito vavy. Ny anay nefa efa ho 410 zao ny ao. Fa 510 zany ty zao e. Rekaka andreneniko. Fa 510? Eny rea. Mba mandray anjara mameno ny tany rery tara. Inona moa natao ety raha tsy teraka e. Tena mitombona mihitsy le hoe Anjely Jamba hono ny mpizara zazy. Fa ahoana ny ilazanao an'izany? Ka any amin'izay misy mitomany eny no anatera mibetsaka hatrany e. Dia ahoana hono zany mbo fomba hitezana rery tany an'izany zaza be dia be zany ry Zozy? Mitovy amin'ny fomba fitezan'ny olon-drehetra ny zanany ihany rery tara. Mahalasa saina ihany ko. Ahoana ny sakafony, ny fandrinany, ny fitafiany, indrindra amin'izao vidim-piainana efa tena midangana be zao. Dray. Tsy masakana anay sy dany tsy teraka zany raha izay vidim-piainana. Raha grito zao zaza renina tena fa mitovy tsy misy valaka amin'ny fahasahirananay ao ihany ny fahasahiranana. Sady zao koa e. Toa sahirana daholo any ny rehetra e. Ny tianao tenenina ve hoe tsy tokony atao olana tsy hiterahana maro ny vidim-piainana amin'izao? Tena zany mihitsy. Ny tanora amin'izao ka miteraka dia vidim-piainana mody any lia. Zany tokoa moa izy io. Dodonareo zay teraka farany aty Alonjinja dia zay teraka voalohany any amin'ny farany erina. Alaminy tsara mihitsy ry finina. Eo anaty sachet io zaraina. Ka mofo gasy 5 sy azan-drano roa ngereo ry mamy. Azan-drano roa? Way, mofo gasy 5 sy mofo dipaina 2 kampoko e. Dia rehetra zany zaraina ho an'olona 410. Ohatray, fa tsy omenao nga zasy ny rainao. Dia lasa 910 izay zany. Volana zany sisa ny isaina dia efa ho 710 isatsika ato an-trano ato e. Zako loha tena faly manitsy ny isa-taona e. Isa-taona ve finina vao mba faly? Ie, tamin'ity taona ity zao tena ela manitsy vao tonga ny hafaliako. Fa ahoana ry finina? Ohatra ny ela be zany vao teraka ity zandrinay 410 mena-datiko. Tsy misy an'izany rery finina fa mitovy daholo ihany ny fotoana hijanonanao ankibo samy 9 volana foana ihany. Ka zay manitsiny. Tena ela be loatra le 9 volana tamin'ity. Dia mosaika hiady varotra kely arambo mety morimamy. Hiady varotra ahoana? So mbo azo mamalatsaka loloa ty zandrina 410 mena-daty. Tena mbo miangavy mo mama. Fa inona ary nefa mahatonga ny finina hiteny an'izany e? Le mofo gasy 5 sy azan-drano 2 ho an'olona 710. Azan-drano matsy ny antsoina ankizy ato an-trano mofo dipaina. Fa mbo tsy dia sahirana mizara sakafo isaky misy zanjinay terakako. Fa ahoana koa? Mariako mihitsy fa isaky mahazo zanjo vaovao zay dia misy olona misesisesy mitondra valopy kely misy volo reny foana. Ropatsaka ireny ry finina. Ve zany ropatsy zany ny anarany e? Ie, zay tera-bao rehetra dia omena ropatsaka daholo. Zay mahitsiny.
dia saika mbo hiatovaritra hoe sao dia mba afaka miteraka isam-bolana maninona tsara hoe Rofina dia amin'izay nge mbo isam-bolana angesika dia mahazo roapatsa foana eo mahazo mofo gasy ray avy mantsany izay rehefa mbo misy andreo valopy ireny mbo hieritserety amoza fangatako zany tsy mbo mety mama zay fa andeha izarany reto mofo gasy 5 sy azan-drano roa reto akoloha fatao ela be tandry izy Finina zay ato efa tena milendalenda be daholo raha tena lendalendinareo efa teto daholo fitaovana ilaiko ka tsy fantatray tsinona ao anatin'le sacheko ngato misy akoatra mofo gasy 5 sy azan-drano zo tonga dia zareo fotsiny izay any ankizy Finina jereo fa efa ravatra amin'ilay filaharana teo fa ela loatra indri tsy maintsy refesina tsara amin'ny règle reto zany any na voongana anjy le manao tomba maso fotsiny raha ny tokony ho izy dia indriny mizara mireto fa satria indriny zokony indrindra amintsika 4 menada ndry ihany no nitarika grefy taminiko tsy za ihany koa zaniko mahita nakizy tsy mitovy ny fizarana ataonjy dia zay nahatonga ny zareo ny tokona tamin'iny teny tany an-dadasiny eny dia zay nahavoabedy anjy retsy le règle dia zareo aingana fa ela beka ka andao ary zapy io dia amin'izay vetivety ndao ary tsy ampirefy indray ty azan-drano tiry tonga fa ahoana ankizy Finina fa jereo fa tsy ampimetatra taloha mbo misy mahazo 30 centimetatra ihany ny alava zao ty 17 centimetatra fotsiny ka mety niakatra indray ngamba mividin'ny farina dia izay no anton'osy Finina ka zany arabe dia miena sasany be zao kosa ny refiny hoe refesiko tsara ary 17 centimetatra mihitsy reto mofo-topainy reto zany dia nitsika zany samy mihinana 2 centimetatra avy tsika amin'ity azan-drano ray ity dia 2 centimetatra avy zany satria roa ny azan-drano salondria raha ve zay dia mba mora sareny refesy tsara vao manapaka injery tonga sao dia mbo higrevy eo indray reo ankizy ireo maly zao tsy mety nanao raharary zareo fa mihoatra faingo 2 centimetatra mofony be kosa mifetsifetsy tamin'iny mbola variana ny lalao ny ankizy rehetra dia nyrefesiny tsy rahareny mofo teo dia initany mihoatra kely iny no nalainga vity leo fizarana ny azan-drano dia atahoana zao ny zarana an'reto mofo gasy 5 reto ho an'ny olona 9 tapaporoana production nanolotra ho anao teo fa ino ty mampitomany amin'ny Finina eny tokoa sarotra be ny saran'le mofo gasy 5 ho an'olona 9 fa 9 ahoany fa zay 4 menadady tadaziny enkinandray fa sarotra be ahoana ry Finina nga moa tsy efa mampiasa fitaovam-pandrefesana ianao io ka sarotra be hoale izy zany lazainy tonga hoe mila manana diplôma BPC hono vao matafavoaka an'izany ny ankizy ary falifaly be daholo fa tsy misy tezitra mihitsy na ray azako ko mitombo ny anjarano zareoko fa nitombo ahoana indray ka mbo hanamora an'le fizarana dia
Mizaraiko 5 le mofo gasy dimy de lasa mofo gasy ray zany no hoan'ny olona telo satria 3 dia iza zany ny tsy nihinana? Izandray ny tsy nihinana teo raha tsy za tamin'ile asan-drano ihany any nihinana 2 centimetatra. 2 centimetatra hoana? Ka 7 centimetatra ny refin'le izy de afaka nihinana 2 centimetatra zany ny anjaran'olona ray tamin'ile mofo ray de amin'ile mofo zany a ny mama zany a anjaran'ny olona 2 satria misy ilay zazakely ao akipo de 2 centimetatra zany. Tena enjana mihitsy koa zany a. Tsy maheritreritra izany zavatra sarotra be zany fa aleo fa omeko anao ny anjara mofo gasiko ry finina. Sady mbola tsy nihinanako mihitsy iny. Indraiso. De tsy maninona ve hoe dadandray ny tsy mihinana? Tsy maninona ho hafa indraiso. Tena tsy maninona? Eno hafa finina koa zany. Misaotra tompoko. Azo mandehana amin'izay milalao ndriry finina. Dia saivo makaty tonga tsy natsona aloha resaka aminay. Ien tompoko. Miantso ahonareo lehibe. Ay, fa tonga ndriry tonga tsy natsona. Ye, nampiatso andry tokoa izay vady fa mipetra aloha. Misaotra tompoko. Fa maninona moa finina indray mandevitra fa tsy ndriry tonga? Ndrina izy zoko indrindra amin'ny ankizy ato e. Ka izy no zara dia izy ihany no tsy te hanisy ny anjaraniko. Fa amin'ny mahazoky anao kosa ary tonga tsy natsona dia tokony tonga dia ianao no mandevitra. Ny zoko mila mandevitra foana. Ye, zany mihitsy. Ka nareo ange ny teny hoe mizara mitovy daholo izay omenana kely na betsaka e. Dia tsy nisy adosony ankizy mihitsy ilay izy fa ifinina ny tsy te hanana fahasarotana ny fizarana dia tsy nasino ny anjarany. Izay ny tsy miteny hoe iza ny diso e. Fa rehefa misy toreny dia mahaiza foana ndry mandevitra. Ampolony nareo natao trano ka mety hitranga matetika izany. Eny tompoko, azafady. Ary ao anaty koa ny fanasana ny akanjo andreo ankizy ireo tonga? Ny filo sisa tsy voasasa fa efa vita daholo ny andrehetra ka. Tsy manasa ny amin'ny filo intsony ndrika. Efa izy amin'izay manasa ny lamba fa efa tokony havita an'izany izy. Ireo zandriny hafa ny tiako anontaniana. Efa vita daholo tompoko. Ay kosa, misaotra ary tonga. Ary manahoana tokoa moa zany ny fianaranareo ankizy ireo e. Milamina tsara ry dada. Araka ho maso ihany veny dia voara tokony ataon'ireo zandrinao ireo. Ye, na mbola miampy an'i William sy Claude kely aza mbola vitako ny manara-maso ny fianarandro zareo. Tsy sarotra tsinona ka. Raha mba mahazo ny larana voalohany toa amin'ny finina daholo nareo any am-pianarana dia ngamba ho fety be ato an-trano ato. Zany very mama. Ye. Vitanay ane zany e. Mitovy daholo tsinona ny tanjonay dia mba elantsika amin'izao fahantrano izao. Marina mihitsy ny tenen'ny reninareo teo. Raha mahazo voalohany daholo nareo anam-pianarana dia asiantsika fety kely ato an-trano ato a. Voaray izay dada sy mama. Mandehana ataovy mezaka ary ny ankizy e. So mantsy dia varindalao ao daholo indray. Eny tompoko. Dia ahoana tokoa moa zany raha raha toka tanteraka eo zany? Zany? Zany inona? Fa lelona izay tsika tamin'ny tonga tsy natsona teo e. Le hoe mahazo voalohany daholo ry zareo any an-dakilasy ve? Efa inona indray? Tsy hitranga mihitsy zany fa aza manahy ianao ry Zozy a.
raha zazarona telo dia nanaika 10 angeny atsika ny zaza mianatra dia izy 10 dia ho lasa voalohany daholo tsy isy mihitsy zany karaha tanteraka izany dia inona ny ataontsika marina mafy tsy trotrongo toletany fidiran'ny mpianatra indray tsika hanaovana ny samy fety izany tsy tranga mihitsy zany ny atsika sianao ange zavatra efa azo antoka fa tsy hitranga foana ny lazainy amin'izay tsika afaka sady tsy maintsy tenenina koa reny mba hampazotony ankizy hianatra fa sady koa nahita hevitra ary tany hevitra inona indray zany hitanao zany sao dia mba tokony havadika akany ty toerana misy atsika ty akany angamo ty tsy efa akany kelitsika ka akany fitezana zazakambotsy zaniko dray aza dia miteniteny foana ianao ry zozy mbola tsy te ho faty nahoana ny ankizy no irina ho kamboty tena aza mba manao sangy ratsy ka tsy azonao anie le tiako atongavany fangamo zany mila alainay zany no hoe tsy azoko hoe nydika zany akany fitezana zazakamboty zany dia hoe tsy etotsontsika fa lasa korazana azonao tsy izany mihitsy ka ahoana omentsika anarany ty toerany ty dia mandray zazakamboty avy any ivelany sika tezaina vao may lozy zany ny ay ihany ny velomiko ato tsy mamelona ny endry zalahy zany dia ndrasy aloha fa zatapahany mba afaka mangataka fanampiantsika amin'izay hoe ho an'ireo zazo ireo zay ndray zaosy fa manofy atoandro iza ny anampy anao eo tsy misy afaka manampy anao eo ny olona sahirana daholo misy manampy foana eo rehefa tanterahany izay sady mety sy ny eto Madagasikara ihany ny anampy fa ny any an-dafy koa ny andray tsy zany fa zao no mba nofoko hoe ampiana 5 manaraka indray ny zanatsika zany hoe 30 zany ny totaliny dia tafita daholo zareo 30 tonga lasa dokotera ifily lasa inspektera ifinina lasa veterinera i Jacoba lasa fonctionnaire i William lasa directeur i Claude lasa ingénieur i Maso lasa pasteur i Vicky lasa secrétaire i ary zazany mba lasa inona lasa inona ahoana iteraka 30 zaniko ho lasa inona amin'izany ho lasa korazana Ara ihany za ihany le tsy tia fa ve tena marina lenina zay ny zozy tsy azoko fina marina ny lazainy isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raika amby folo 12 telo amby folo 4 amby folo 5 amby folo hatramin'ny any akiny akamba nanao moa zany dia 9 amby folo akamba telo dia 7 amby folo fa anganareo ry dany tsy mba misy fialam-boly akoatra ny miteraka ny anainga fialam-boly no miteraka adidy ny anay io fa adidy ahoana adidy masina io io ihany mba teny soratra masina vitanay mitandrina azy vo maika tsy mazava amiko ka zay angely hoe miteraha maro amianony tany efa tena miezaka ihany say mivady manao an'izay mba kely vita kely hoe mbola voatsasanyireo ry dara
Tsy sasany maninana tsara ry tany 30 any ny tanjony ory tany hiteraka 30 nareo sy zao azy eno a ndrarika tafatombona mihitsy ialahy any an-trano any siège fa tsy eto atokotany eto e tena efa tsisy tsonikosa zany ry tany reo arangefa tena be deabe malaly izy dia izay e fa zay mivady tena mbola sarotsasa koa tena efa toroa kosa zany ka mivady anylahy zany dia tsy mba hiato mihitsy fa hiteraka sy hitaiza foana mandritra ny 30 taona misesy le miteraka aloha dia mariny fa le mitaiza reo ankizy reo ihany no mifampitaiza dia lehibe amin'ile izy mbola mena vavakely iny ihany nyraisin'ny reniny tanana farany tsy masinina ane nareo zaosy fa olombelona na nraitra taminay le tsy nitsodra nondrazana dia ono alesy mba tadidiny lahy daholo ve zao ny anaran'ireo 4 reo lezaty letsy anaran-janako ve tsy ho tadidiko e tsy mino izy ary zao iny manao salopety volotany iny jakoba letsy iny ary manao akanjo mavomavo ry finina ary tsy lavalava kely sola lobe izy maso letsy iny fa maso ahoana anarany zaniko andraso aloha fa lehilahy ty sa vehivavy vavykely letsy iny raha azoko tsara zany dia ataonareo mitovy amin'ny etim-bolon'ny lehilahy koa ny etim-bolon'ny vehivavy ka iza letsy no anam-potoana hibango ny volon'ireo tsirairay valivavy angely ty reo tsy tokony tsy ataon'lahy zany kosa ry tany ka ialary ve ny an'olo tena hibango ny volon'ireo raha tena karakaraina mantsy ny volo dia eo amin'ny 30 minitra na adiny ray vao vita ny volon'olona ray zany hoe eo amin'ny adiny 9 hoe zany la mikarakara volon'izy valivavy fotsiny efa mila oray andro tontolo angely ty zany ka ny ala raha tadiavinako raha solaina tsara tokokora zay nefa zao ny vavikely ray amam-bolana mihitsy ala vao mieritreritra any ety aziny ray dia mbo tsy mety le miaro tory be kia tsy maintsy miaro tory izay tsy te hifo maraina azy finina mila mahay fotsiny nareo dia izay ny tanjontsika dia ny androbaka voalohany any am-pianarana daholo koa zangy efa voalohany sady nangatsika be koa androany ka izay mihitsy ho atahorako amindry efa misy ankizy mianatra mafa no any te azo any toerandry voalohany io dia sondry indray no animbanezaka ataon'ny ankizy eo le Jonathan zay kosa koloha manino tena miady mafy mihitsy izy fa tsy maharesena zany any anaty calcul izy tonga dia voako lavitra be dia ndry mieritreritra hoe matoritory izy any resiny eo ndry raha vao miana any eo zaiko longany sady izy sady ampy sakafo ampy fitaovana zay tedavy ny azo ny daholo any izao vao nahazo famantaranaro tsara tarebe izay eny fa ndry mety tsy ampy sakafo sady tsy ampy fitaovana fa ampy saina matsilo tsara sady manana vatana tomady atrehana tsara amin'ny fianarana ataon'izay milendalenda manitsy izay rehefa récréation ny gotiano izy indry tonga dia nygositra be foana ndry koa ny mba mahazo gote oatra azy sady mahavoky be manitsiny le vomanganetiko farany iny tsy natsiarinona manitsiny fa izy kosa kolony zoko tsy aresena zany fa nahoana mihitsy moa ka ny nange tonga dia sady misy fampiarana foana ty an-tsano tsy azoko ny tindry tenenina zay zao
Tam'le nanao lesona hoe 360 degré. Dia tonga taty an-trano dia nampiariko le izy tamin'izaho le nizara mofogasy farany teo. Nampiariko le 360 degré dia mba nahazo anjara mofogasy Izany nahatonga indrindrana le rapporteurako tamin'iny. Niampindray fitaovana fandrefesana sakafo haiko. Sady ny apitsony iny nisy exercice nataonay momba le angle 360 degré. Za rery nahazo no tsara be tao am-pianarana. Efa tsara be zany ry Finina. Na zany aza mila miezaka foana. Tsy mora neno mitazona ny laharana voalohany. Fa tsy aresena zany mihitsy aloha ray Jonathan hoe tena mbo marina nge zany. Ahoana moa asahindry miteny an'izany? Ka ny any Jonathan nga misy an'izany fampiarana izany. Azoko antoka mihitsy fa nietitsainy akory ny diamètre ny rayon-ny cercle na mofogasy iny. Mofogasy ray ny azy ny tonga dia ny kibo mandrefy anazy. Fa inona koa ty mampitonaka saonina amin'ny film? Mbo variana amin'le anaranay ho azary mama. Ve zavatra tsy misy dikany ohatr'izany ty malasamborona. Za efa tetra mihitsy sanatria marary. Tena ohatra tsy misy dikany manitsy le anaranay sasany Neny tonga zao non tonga prénom tsy natsony. Misy andony daholo ireny fa tsy hoe tsy misy dikan'izany rehetra film. Dia inona zao mbo dikan'izany Tonga tsy natsony fa nasesiky ny fitiavanay sy dana ry film. Mbola tsy nieritreritra hiteraka mihitsy fa be voankazo tampoka. Dia izay no nalasa ny anarany hoe tonga tsy natsony. Fa tsy nitohizanareo hoe nasesiky ny fitiavana ve? Ka lasa lava loatra indray ny raha asiana an'izany ry film. Ko maninona indray ry mama raha izany raha natao hoe fitiavana fotsiny ny anarany ka vokatry ny fitiavanareo sy dada izany tongako. Le tonga mihitsy ny tianay ka satria izy ny zanakay tonga voalohany taminareo rehetra. Ve ary misy dikany anka ny anaranay. Dia nena zany maninona natao hoe finna ny anarako? Finna teny gasy ny tena anaranao fa tsy nainiainy le mpanao kopia dia natao ny finna teny frantsay. Finna zany ve tsy fanontaniana tena finna mihitsy. Dia inona ny dikan'le izy ry mama? Izao indray ary. Tamin'izaho nitondra voakandria dia mipotra daholo izao ratsiana rehetra izao. Misy fotoana tsy nazaka fofombary vao mangotraka. Misy fotoana indray tia mihinana briky. Dia nisy fotoana tia zavatra marikivy be. Dia nisy fotoana finna daholo izany ry mama. Izay fanontanian'izay mihitsy no nahatonga andry finna. Satria dadanao tena manontany foana hoe finna foana finna ihany. Eny ekia. Raha azoko izany dia izay tranga misy tamin'ile nitondrana voaka no lasa anaranay. Tena izany mihitsy. Raha izany tonga dia fantatro ny anaran'io zandrina io na dia mbola tsy nisy niteny ary nareo sy dada. Iza ry film? Mety hoe ifana ny anaran'io zandrina io. Satria nahoana mifana ozy indrika? Satria nalaza be mihitsy le fanampoziana anara-tsakafo tamin'ity taona ity dia mety ifana zany ny anarany. Anga andry fandry rery sisa. Za rery ahoana?
aiza ny bulletin andry? Ay ve bulletin nidina be mihitsy ny notiko kia. Io aro le fanahiako. Very daholo ny ezaka ny tsirairay no indry. Tena azafady zoko fa tsy naposiko indry kosa migafy Andray. Ny ankizy rehetra ny ezaka be dia tsara noto be daholo dia nahazo voalohany daholo. Ndry rery mivarindalao. Poika, ny ezaka be kozako. Dia maninona nidina be sa ny noty? Sarotra be mihitsy ny le fanadinana anay teo. Sady angamo zarery ny ratsy noty. Ny ankizy rehetra mihitsy. Hey, dia inona izany no tena nampilatsaka ny notindriana renantsika azy indray ary amin'ny manaraka Tiara ny bulletin-ko raha jereny zoky Aiza hoe? Oay! Eve ny noty fotsiny nidina fa mbola voalohany foandry Mbola zafoana voalohany. Ny ankizy ratsy be daholo fa ny narery mbo tsaratsara io. Ndry koa tsy mba nanazava tsara. Ndao fa hanao fetsika vitatsika ny fanampy, tratratsika ny tanjona, voalohany daholo tsika rehetra. Zaho efa nihevitra mihitsy hoe lasa ny Jonathan voalohany. Nahazo voalohany mihitsy Jonathan. Dia inona fotsiny izany ty premier rang misoratra ny bulletin indry ity? Sa anankiroa nareo voalohany tao an-dakilasy? Anankiroa izay ny voalohany. Manino ny ty misoratra ato ty ny premier rang fotsiny fa tsy misy soratra hoe execo? Tokony misy soratra hoe exakilany totra samy voalohany nareo samy voalohany izay ka. Izany tena voalohany satria Jonathan nahazo ny voalohany any farany. Dia ahoana ny atao amin'ity loza mitrangy ty ry Zozy nahazo ny larana voalohany daholo ange ny zanantsika folo mianadahy. Tena loza mihitsy ty ry tany Aiza saona hitantsika volanaovana feto an'ireo? Tsy maintsy mila mahita tsika ry Zozy efa nametoky andro zareoko. Sady tsy vita nahazo noty tsara ry zareo fa nisonitra kilasy daholo ihany koa. Any tsy marina e vao ampy antsika ato an-trano ato hanaovana fety ny 26 juin ry nefa nandalova-potsiny. Tena tsy mbola nisy loza ohatran'ity ry Zozy hatramin'izay hatramin'ny filigida maimbo tany ampianarany ity lasa nahazo voalohany any an-dakilasy. Ary sao dia mba bulletin amboamboarina koa sara mody aseho an'ireo atsika Tsy mino an'izany aka. Teknôlôjia efa mandeha be ioko. Mety hoe namonjy an'ireny multiservice ireny ry zareo angamba dia nataony tany. Dia mety ho izany tokoa ve nefa ohatrany tsy mino an'izany ako. Hitako maso mihitsy ange ny ezaka nataondry zareo amin'ny fianarany. Itonga moa dia mahavatra mandray andro zareo tsirairay mihitsy vao matory isan'andro. Aleo marinina ny ampianarana ihany ry tany ka. Mila makany mihitsy fa mety te hanao fety fotsiny ireo. Tsy mino an'izany ary Zozy saingy rehefa izay moa ny teninao dia aleo fa ho antanitsika tsirairay ihany Dia Rofina izany ianao no any? Rampitso dia rampitso ihany ka. Angamo izany mahazo angatahan'andro. Dia ahoana moa izany raha hoe tena nahazo larana voalohany daholo tokoa ry zareo? Dia omena an'izay zava misy ry zareo hoe tsika ve afaka morona any tsy misy. Ka le zava misy omena azy ane tsy misy Misy ka. Inona no omenao azy eo? Tena ho tanteraka ihany le rediredinao iny raha izao mitoy Le hoe ahoana izany ry Zozy? Le rediredinao irairay natao trano ireny foanako. Le hoe tonga lasa dokotera, i Phil lasa inspektera, i Phil lasa veterinera, i Jacob lasa fonctionnaire, i William lasa directeur, i Claude lasa ingénieur, i Maso lasa pastera dia i Vic lasa sekretera sy ny sisa. Tsy rediredy re fa faminaniana re. Tiako mba ho tanteraka mihitsy ireo.
indrindra fa le hoe ho 30 isany zanantsika. Izy izao mety hitsanona ho retiredy a. Fa nahoana kosa ry Zozy malala koa. Aka retirety amin'ny fiterahana amin'izay angamba ka aiza moa maka pension amin'ireny ry tany? Eto am-pandriana ihany ka. Mody tsy mahita very dara. Manahoana tompoko? Mody fanina indray dara. Fa iza moa nareo fa tena tsy tsaroko? Fa inona koa ty nahazo any dara e? Zay koa ve dia tsy ho tadidy? Voan'ny Alzheimer angambo le io. Salama tsara fa tsy voan'ny Alzheimer zany ka. Ny olona voan'izany anie tena tsy matadidy olona ohatranao izao mihitsy e? Efa hoe tsy voan'izany aho tokony tsy ho tadidiko hatramin'ny lalana mody raha marina izany. Ka mety amin'ile karazana Alzheimer tsy mahatadidy olona le iziko. Tena tsy marina mihitsy izany e. Misy olona tena tiako adinoina tanterak'izay ary mbola tsaroko foana hatramin'izao. Ka tena mety hoe izay mihitsy izany olona izany. Ndao andery tany a. Tena le Alzheimer 900 degré mihitsy angamba manafana ny lohany io matoa mbola tsy mahatadidy ihany ka. Marina e. Efa hoe ndao andeha fa tany koa. Ny raso aloha tany dia izao zany ianao. Izao kibeako izao ve dia tsy ho fantatrao hoe Zozy aho e? Za ihany re ty a. Ve nareo e, tena lasa niova be nareo Niova? Lasa mihaja be zany zao ny fahitako anareo. Anareo zany io fiara io? Mbola tsy hainay io fa mbola norinasa ka fa efa ho anay ihany. Sady mbola vao aka-permis koa za io e. Dia soferanareo nge zany io anatiny io e? Soferan'ilay orinasa isanay io fa tsy soferanay ka. Ka soferanareo ihany zany ko. Tena lasa afaka be nareo Aleo aloha izay andeha letsy fa amin'ny manaraka mandalova ny an-trano sao ho afaka amin'ny asana eo zay ko. Fa ho afaka hoana letsy? Ho afaka amin'ny asa zany letsy ho voaroaka amin'ny asa. Hitandria angary tata sy nena ry Finina. Nandeha vao maraina be zareo. Zany ve? Dia mety analina indray hono zareo vao tafody. Dia goûté sy ny sakafontsika efa voninao daholo. Fa makaiza foana zany izy mivady ireny e. Efa ho iray volana izay ohatran'izany foana nataony zareo. Ka tsy haiko. Sady indrivy eo tsy mahatsikaritra hoe niova be ny fiainantsika ato e. Lasa nebesaka ny sakafo sy ny goûté atsika, lasa mahazo akanjo sy kiraro vaovao daholo tsika. Dia ato trano koa lasa miova zany. Mividy meuble sy kojakoja be dia be ry zareo. Fa za tsy tia ireny ry tonga. Fa maninona ry Finina? Tsy mbo tiako zany nenahy le tsy mitana ny tenenteneny ireny. Le fetifety tamin'le hoe ramaso voalohany daholo tsika. Diny zareo tsy tadidy. Sady nandeha tany am-pianarana mihitsy no dada nanamarina hoe tena nahazo voalohany tokoa vetsika. Eny e, nanao izay apezaka antsika amin'ny fianarana fotsiny ry zareo ry Finina. Tombony atsika koa ane le nahazo laharana voalohany e. Tsika sady nisondrotra kilasy no nitombo fahaizana rahateo. Dia tokony samy miezaka zany e. Tsika niezaka sy nianatra mafy
dia zareo koa mbo miezaka manao azy anaovany an'le fety. Malahelo fety indray malahelo mihitsy sady zary renge malahelo fa ry fily sy ny ankizy rehetrarehetra koa ifily mpampisitra mihitsy izy iny ny ady mafy dia mbola lasa voalohany. Raha samy tanisa daholo tsika dia samy matiantoka indrindra. Tokony samy malahelo voalohany. Fa maninona? Satria izany tena ny ary torela indrindra. Vita daholo ny fampianarako anareo sy ny fijereko ny devoir anareo folomena-da izay avao matory. Dia tokony ringa izany mitarika grevy. Hitarika grevy? Ie, dia ampiko mihitsy ny zy. Nga tsika manana fitaovana hoentina amin'ny grevy izany ny sora-baventy, ny kirurika sy ny sisa. Sady tsy mety izany amin'ny grevy amin'ny ray aman-dreny izany rehetra finina. Dia aleo izany tsy migrevy fa mitokona fotsiny tokony ahoana ny tindry teneny? Mitokona ka tsy manao raha mahitsiny tsy misakafo mahitsiny tsy milalao mahitsiny fa mitokona fotsiny. Dia tsika ihany any vo mafy amin'izany satria ny raha izay tsy ataontsika dia tsika ihany no tsy maintsy anao azy avy eo. Sady mety lasa mitambatra be ny sakafo tsohantsika. Ny sakafo tsohantsika indray tsika ihany no nono eo. Marina ty. Fa avazana ho antsika ihany izany. Dia aleo izany sady tsy migrevy tsika ny tsy mitokona. Sady nino fa manomana zavatra tsara be ho antsika ry dada sy neny tsy mandry andro tsy mandry alina ireny. Ingany za matsy efa tena mbo tsy mahatadidy tsony azany fety izany. Ngandry irery. Za koa efa tsy mahatadidy tsirokena izany tsony. Marina tamin'ny taona firy marina moa izany tsika ninanena farana. Za nefa mahatadidy. Firy ary tamin'ny taon-dasa tsy tsarony. Rakizy mivoaza daholo amin'izay nareo Ary to tsy misy mikofoka mihitsy izy izany ry tany Mbola mamy amin'ireo ny toromaso ry zozy Dia ahoana izany ny atao? Hitako ny hevitra. Le zavatra tena mahaliana andry zareo tenenina. Inona izany? Ireo mikarakaraina vao marain'ireo Tonga dia teneny mafy be fa tonga dia miara mitsangana avy hatrany ireo. Rakizy efa vonona ny sakafo Tsy hitanao fa tonga dia nitsangana daholo. To sakafo be. Sady tonga dia tsara be daholo izany Zao Rakizy miala tsiny aminareo dada sy neny fa androany tsika vao afaka manao an'le fety tamin'ny fahazonareo laharana voalohany tany am-pianarana. Mbola tsy maintsy niasa mafy izay mivady vao nahazo vola be ahafahantsika amin'ny fety. Dia zao izay avy misasa dia tonga dia afaka mihinana. Samy mifaly Rakizy mihinana azy elany fa efa tena nanao an'izay mety dada sy neny. Reto helikoptera reto Fa aizy helikoptera eo ry finina. Ireo fianako-be ireo re izany ry dada. Dia ny an'ny dada tsara nefa ohatra ny helikoptera mihitsy Eny tokoa. Mitovy bikabika amin'ny helikoptera tokoa ny fianako rehefa masaka.
nareo koa rakizy dia tena mahita olazaina mihitsika. ao mazotomana daholo rakizy Dada tsy nenino fanga toy mozika zany ohatran'ny mbo te andia mafy mihitsy. Misy ka efa mividy sono complet vonina tsara andia daholo zany nareo. Ao ary isa 2 3 tena faly mitsinjatsinjaka be mihitsy reto izy ry tany. Zay tena mahafinaritra amin'ny ankizy rozozy ny azy rehefa faly dia tena mifaly. Andaotsika mba handia ataoko ahoana koa ny andia araka amin'ity kibo be ty. misy fomba fandisy gadona mety be aminao miaraka amin'ny kibo be anao io ka. Inona koa zao zany gadona izany? Gadona kikibo ohatry ny ahoana koa zany? fandy natokana ho an'ny be voky zany rozozy dia iza mipira manao an'izany? izo sy ny mpandiany. Ianao ry tany Fanamby tantara no soratan'ny mandahaloka fanahy novelomin'ny Christophe Rabearymanana tapaporoana niaraka tamin'ny Nirina, Saoly ary Sofaniry. Nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaiv Nana Tontosa tapaporoana.